dia miaraba antsika rehetra indray afaka miaino sy manaraka ity fandarana ity ary maniry ny ahitana soa amin'izany ao. Ny zavatra ataontsika androany dia resaka début na resaka torohevitra, torolalana sy izay zavatra tokony ataonao rehefa avy ni-installer Windows 10 ianao. Avy ni-installer Windows 10 ianao, betsaka ny zavatra tokony ho fantatrao, betsaka ny nouveauté avoakan'ny Windows 10, betsaka ihany koa ny nefastany ary iarahan'ny rehetra malala fa ny Windows 10 dia manina moa izy teo publika be ny idéany na ny identification n'ilay système d'exploitation, izany hoe hitan'ny Microsoft daholo ny données antsika ao anatin'ny Windows 10. Dia rehefa mahazo ny Windows 10 ianao dia reto avy ny tsara ataonao rehefa vao installer le izy. Voalohany dia misehatra zao le plan. Dia rehefa misehatra zao le plan dia voalohany rehefa vita vao installation voalohany misy le izy dia ity ty ambany ty aloha remarqueko voalohany misy ty search icône ty recherche Windows, raha ny tena marina izy ohatr'izao izy amin'ny fond le voalohany fond ohatr'izao fa tsy tiako nefa manjary premier place be le izy eto. Ity search Windows ty afaka asorina teo, afaka éliminena, afaka rédigenao icône ohatra tony ihany koa. De fomba fanaovana azy de eto amin'ny barre de tâche eto ihany anao manao clic droite de search de na ataonao idem izy raha asorinao izy niala mihitsy, na ataonao show short icône de lasa icône le izy. Zay zany ny voalohany azy ataonao. Manarak'izay dia désactivenao ny identification anao ny sy momba contact anao rehetra zay publique sur internet ary zay information publique ho an'ny Microsoft de désactivena daholo. De zao ny fomba fanaovana désactivation anazy. Makato amin'ny ity notification eto ambany ity anao de vita zay de makao paramètre all settings izy amin'ny teny anglais de vita zay de makato amin'ny update and security de aveo amin'izio ty fenêtre ty Windows update status de makato amin'ny advanced option ianao de vita zay advanced option de ty misy choisir izy show how updates are delivered de cliquenao eo. De any ana moa ty efa vao décoché fa raha ny tena marina izy coché ohatr'izao de décochénao ty when this in turn on your PC may also send jusqu'à farany fa ty désactivenao ty on ty mba lasa off, io ny update automatique de désactivenao le izy. Vita zay ny désactivation iny de makato amin'ny privacy anao. De rehefa tonga ato amin'ny privacy anao na koa reto efa désactivé daholo fa reto activé daholo reto général location tony location service désactivena, caméra sy ny microphone tsy de tsara loatra désactivena manjary anina fa ianao ihany io. De tony notification désactivena, tony activena daholo teo fa désactivena daholo liste reto désactivena daholo mihitsy, désactivena daholo de vita zay de vita aloha zay ny identification amin'ny internet. Manarak'izay koa de vérifiena hoe ny Windows 10 nao dia version pro ary activé fa manjary misy option hafa zay tsy menu Windows anao. Windows is activated. Rehefa activé ohatran'io izy dia menu Windows malalaka anao ty, manao clic droite anao de personnaliser de menu Windows malalaka anao ty option ty changement de fond d'écran reto fa izy amin'ny en général ta voalohany zao
zao no mihiny anao. Dia raha mbola tsy activé ny Windows zao de tsy afaka soloinao mihitsy fond d'écran. Zay mantsy zao ny tsy avantage ny tsy activé ny Windows nao fa sûr fa activé ny Windows nao dia mi-choisir fond d'écran nao, testena anazy koa mandeha ve le fond d'écran. De reto fananiko sokafana eto mihitsy. Ny antony de tsotra, ny Windows 10 ny avantage ny Windows 10 koa de afaka manokatra fenêtre anankiroa ianao, izany hoe afaka miasa fenêtre anankiroa. De tiany manao azy ty ambany ty task view, cliquenao amin'ny task view de eto misy hoe new desktop, créer izy une nouvelle fenêtre de sokafanao io, cliquenao io de lasa misy fenêtre anankiray misokatra desktop 2 de cliquenao fotsiny de io fenêtre anao vaovao misokatra mihitsy. Zay zany fenêtre anao vaovao ohatrany hoe bureau, deuxième bureau anao zany io. De ity raha miverina aty any ianao de iteverinao am'le voalohany de cliquenao fotsiny eto de reo le izy. Zay zany ny fenêtre na bureau zay azonao ampiasaina amin'ny Windows 10. Dia manarak'izay ihany koa de ino moa izy teo, ny Windows 10 koa dia somary efa miova ny connection, ny resaka barre de tâche zany tena niova mihitsy. Ohatra zao ny bouton démarrer azy eto tovotry ny Windows 8 aloha zany de nalainy tahaka mihitsy satria rehefa cliquenao eto de maka amin'ny formana Windows 8 izy eto. Reto daholo ny tous les programmes reto eto amin'ity liste gauche ity, recently added, recently asked de manomboka eto eo de afaka cliquenao eto amin'ny raha tia andeha directement ny amin'ny anina ianao, fa itony tsy misy anina itony tsy misy logiciel installé amin'ny N sy ny R fa reto be de installena am'izay le izy. De ohatrany somary manome fenêtre ngeza be ohatr' zao fa raha za manokana aloha zao de nakeleziko le izy, nakeleziko hoe gauche droite de lasa kelikely izy de lasa tsy de mibany espace moa, lasa mahafinaritra kokoa mijery azy. De reto icône reto azonao supprimer reto, clic droite fotsiny de open from start raha ohatra ianao ka hanala azy. De raha redimensionner azy ianao de resize, small izy raha kely ohatry tony, medium izy raha tontoniny, wide izy raha lehibe, large izy raha tena ngeza be. De zay aloha zany no azo